na dia tsy niraisina ary moa zany ny taratasin'ny kandida anankiray mbola ireo mpiaradia amina azo lazaina hoe ireo petit baolina kitra dia manana ny heviny ihany koa mahakasika izay. Ho an'ny mpanohana ny candidat Max Fabien Olivier Andrenirina zay ary dia nilaza izy ireo fa dia mbola vonona ny anohana n'ity candidat ity amin'ny fomba rehetra izany dia hoenontsika indrindra ny faneho-kevitra sy ny fanazavana hanome Rajona José Rolland izy moa fantatritsika amin'ny fitantanana sy ny fanetsiketsehana ny fikambanan'ny petit baolina. Raha momba izay fifidianana zay moa raha ny tenako manokana sy ny mpiaradia amiko dia safidy ny tsy rotsaka izahay satria tany amin'ny fametrahana ny section sy ny ligue dia efa maromaro ireo tsy fetezana izay hitanay ka efa tsapanay fa ny akamaroan'ireo olona hifidy dia efa somary efa mifantoka any amina olon-tokana ny safidiny dia mety nanahirakinana ihany satria maro dia maro ireo tarika raha tsy hita tarika eto Antananarivo renivohitra fotsiny ao amin'ny première division dia vitsy mba tsy ilazana hoe tsy misy mihitsy no mifidy nefa mifototra ny baolina kitra dia any amin'ny club ankehitriny moa zany misy fifidianana io izay atao amin'ny 15 mars dia misy namana ny rotsaka izay eto moa ny afantaranay azy fa misy olana kely amin'ny firotsahany na izany na tsy zany dia mbola mitondra ny fanomanana azy ihany zay satria mila rivo-baovao ny baolina kitra mila olom-baovao ary ny vahoaka dia tsy matoky intsony ny fitantanana ankehitriny mila zava-baovao satria azadiny fa mifanatanjahantena baolina kitra dia iarahany daholo be iarahana amin'ny vahoaka fa tsy ho an'olon-dritsy akory ary raha malala fa ankehitriny dia karazana atao hoe clan na karazana atao hoe secte angambana ho parti politika mihitsy ny fédération malagasy ny baolina kitra manahirana no miteny zavatra mifanohatrano nefa na izany naty zany dia mbola manentana hatrany zay zay olona manana finiavana ny ampandroso ny baolina kitra malagasy ny olona tena tiana azy io mandany vola sy mandany fotoana zao ifanentanantsika fa misy olona narotsaka na olo tena nirotsaka Andriamatoa Max Fabien Andrenirina dia irarina ny tafiditra azy amin'ny toerana io fa indrindrandrindra dia angatahana mpitantana ankehitriny amin'ny fédération malagasy ny baolina kitra angatahana mpahendrena ampy angamby izay satria nanomboka 3 sy 4 arivo nitondran zareo fitantanana teo indray mandeha tsika no naresy tany ivelany filaharana isatsika tamin'izany fotoan'izany eran-tany teo amin'ny 10 fa 9 tsika tamin'ny taona 13 sy 4 arivo teo zany tsy nisy nivokatra ary mampalahelo ary farany teo dia ny ekipa solon-tena malagasy dia tany amin'ny savaranandro avokoa dia efa nihintsana porofo nitoaka amin'ny tenda amin'izany fa tsisy azo antenana intsony ary raha ny fahamaroan'ny olona mijery reny mpinilalao reny dia efa kivy ny olona rizara raha misy tonga mba omena rivo-baovao ny baolina kitra malagasy araky ny teny filoha atamin'ny fianianany hoe ny fanatanjahantena malagasy dia tokorery malagasy ary raha izay zavatra izay mititsika atao tanjona mila manova-potoana izay ananan'ny olona fitokisana indray aloha zany mba hisinina dia ny ambiance fitsiny ary satria raha ny zavatra natao tanjona izay tsy mbola sura ny isin'ny victoire aloha ao anatin'ny fotoana